Alady fa fitony volana jolay taona 2024 am kafalina indray tompoko lahy sy tompoko vavy ny tsidiana ny tokantranonao amin'ity alady ariva ity atao anatin'ny fandarana mahery eto amin'ny fahitalavitra ama-TV ibantoerana ao anatin'ity fandarana ity mazava ho azy ny makasika ny kanina 2024 tao any Egypte eo ihany koa ny fanomanan'ny ekipa pirenena malagasy ny andehan'ny fafolon'ny lalao nosy ataotsy amin'ny nosy Maurice amin'ny tapatapaky ny volana jolay ity manasanao ary anaraka ny fandarana hatramin'ny farany mitodika any Alexandrie Egypte avokoa amin'izao fotoan'izao ny mason'ny mpakafy ny baolina kitra malagasy tsy akanavaka amin'izao oray fampiresantsika zao tokoa mantsy nitanterahana ny lalao tafiditra amin'ny dingana ampavandalan'ny kanina 2024 ikatroan'ny ekipa pireneny malagasy na ny Bariany Madagasikara sy ny Léopard ny RD Congo menatsika miandalana eo ihany moa ny vokatrizay ampavandalalana eo na ny Barea sy ny Léopard izay ny faniriany rehetra dia ny voan'ny ekipa pirenena malagasy ho mpandresy ka ikarandray amin'ny dinga manaraka horeharehan'ny firenena tsara ny manamarika fa fandraisana anjara voalohany dia efa tonga amin'izany dingan'ny ampavalindalana izany ny Barea ny Madagasikara maninona moa raha miakatra trana tonga amin'ny ampahivadalana tonga manasa-dalana ary andeha any amin'ny famaranana. Ao anatin'izay kanina 2024 zay dia ekipa efatra no efa nahazo ny tapakila andehanana any amin'ny dingan'ny ampahivadalana amin'ity kanina 2024 tao any Egypte ity saika ireo ekipa nanana olana nandehanana tany amin'ny dingan'ny ampavalindalana taorian'ny fifantsanana isam-bonina avokoa no tafita tamin'izany ampavalindalana efatra efa totosa izany nanoloanan'ireo ekipa nosokajina ho favoria resy ireo ekipa nosokajina ho favoria anisan'izany i Maroc, Egypte ary Cameroun. Ny andron'ny zoma dia anisan'ny vokatra nanaitra voalohany ny nandresen'ny Benin Maroc taorian'ny fandakana tir au but efatra no iray efa tany amin'ny fanalavam-potoana dia efa nisy ihany nitsindrina taon'ny Marocanina saingy tsy navita nanakobana ny masonaratiny Benin mihitsy ry zareo Marocanina ny alohan'izay tao anatin'ny fiafaran'ny fepitaona ara-dalàna dia nahazo penalty ekipa pireneny Maroc saingy tsy tafiditra ilay irakiraka milalao amin'ny ekipan'ny Ajax Amsterdam GS zany penalty zany ka tsy maintsy niroso tamin'ny fanalavam-potoana anarak'izay tamin'ity andron'ny zoma ity ihany dia nametraka ny maha ekipa sangany azy aty Afrika i Senegal rehefa nandresy ny Ouganda tamin'ny ray nohatra lasany amin'ny ampahivadalana ary izany ry Sadio Mané sy ny namany. Ny andron'ny sabotsy indray dia teo ny kiondalana lehibe tamin'ity ampavalindalana ity satria dia resy ny Super Eagles nigériane tamin'isa 3-0 ny liona camerounais teo amin'izay ampavalindalana izay anisan'ny lalao ny ady indrindra loatra eto ity fionana teo amin'ny Nigeria sy Cameroun ity tsy aivona fa i Cameroun tompony anaram-bonina trafarana navita nanarina ny faharesena tamin'isa roa azo nanoloana ny Bariany Madagasikara tamin'ny andro faran'ny fifantsanany vondrona be araka izany ny Super Eagles nigériane ka tafita any amin'ny dingan'ny ampahivadalana ary farany omaly alina dia tahaka ny raha mangatsika natondraka tao andamosiny mpanohana ny ekipa pireneny Egypte ny faharesena azony nanoloana ny ekipa ny Bafana Afrika Atsimo resy ny Bafana tamin'ny ray nohatra tokoa ny tompo tanàna zany hoe farana treo ny nofinofiny izy ireo andeha ibata izany amboara izany ka hitazona ny amboara ao an-tany atao hoe sangisangy zaritenany ihany moa ny filazan'ny mpanaraka ity fifaninanana ity ody aiza zany ny ry zareo Egyptiana satria ny ekipa zay resy dia mangorona entana avy hatrany mandeha mody mijanona ao an-tanindrazany farahoana taorinan'izay fahareseny teo amin'ny dingan'ny ampavalindalana izay ny faniriany rehetra dia ny tsisin'ny fiatraikany amin'ny fikarakarana ny andehan'ny faharoa amin'ny telopolo ny fiadinan'ny amboara ny Afrika ho an'ny ekipa pirenena izay fodina aloha ho an'ny mpampetrahano izay raha ny farany voaray dia taorin'iny tsy fahombiazana iny dia nametra-pialana ny filohan'ny fédération any Egypte fihetsika azo lazaina hoe mendrim-piderana ihany satria rehefa tsy mahavita ihany koa ny mpitatana dia miala fa tsy ailika ho an'ny teknisianina trany izay tsy fahombiazana izay.